ankehitriny ny aretina pazon'ny biby toy ny fièvre afteuse, ny pestapazon'ny ondry amanosy ary ny grippe aviaire. Ilaina araka izany ny fanaovana fitiliana ireo biby amin'ny alalan'ny fangalana santionana singa sy ny fandefasana izany any amin'ny laboratoire mba hahafantarana ny mety aretina mahazo azy sy hisoroana ihany koa ny aretina mety hitranga. Mifandraika amin'izany indrindra dia nanatanteraka atrikasa fanofanana veterinera tao Antsiranana tamin'ny alalan'ny LNTV ny MAEP ny 3 ka hatramin'ny 9 aogositra 2024. Ity atrikasa tao manomboka androany ity izay mandritra ny 4 andro dia mahakasika ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'ny veterinera amin'ny fanangonana fitehirizana ary fandefasana ny prélèvement any amin'ny laboratoire veterinera na eto an-toerana izany na any ivelany. Ny anton'ity atrikasa ity moa izany dia ny ahafahan'ireo veterinera sanitaire mandefa prélèvement azo antoka avy any amin'ny faritra makany amin'ny laboratoire ary ny fahatsaran'izany kalitaon'ny prélèvement izany no ahafahana mamoaka valim-pitiliana azo antoka ihany koa. Rehefa vita zany ny fiofanana dia mora kokoa ny fiara-miasa amin'ireo veterinera sanitaire sy ny amin'ny resaka sampandrara mikasika ny service veterinera ary ny laboratoire. Izay no ahafahana manatanteraka ny vony sy taitra ara-pahasalamana raha sanatria misy soritra aretina hita tampoka eny amin'ny faritra. Aretina 3 no voakasika ao anatin'ity fanofanana ity dia ny fièvre afteuse, ny peste de petit ruminant ary ny grippe aviaire. Aorinan' izao formation zao dia misy zany ny fakana le prélèvement sy fandefasana le prélèvement mety moramora kokoa. Ny formation resaka laboratoire tegna ilaigna aty amin'ny faritra satria ohatra zao misy trangana aretina mipoitra dia ny fomba fahafantarana hoe inona le aretina, inona ny tokony atao aminazy dia tsy maintsy mahazo valiny analyse mafapo aloha atsika mba ahafahantsika manatanteraka ny zavatra rehetra mikasika le fiarovana le amin'ny le aretina. Aorianan'ny fiofana tsy ho hisy problème intsony zany ny zay aty amin'ny faritra amin'ny resaka ny collecte, stockage sy ny fandefasana ny prélèvement ho an'ny Antananarivo laboratoire vétérinaire. Tao Antsiranana no nanatanterana fampiofanana ireo veterinera ho an'ny ilany avaratry ny nosy no izy faritra ahitana ireo trangana aretina pazon'ny biby. Ho anay ny mahazo izao atrikasa izao ny faritra Diana. Ny fahazahoana ity atrikasa ity hita taratra amin'ny sehatry ny finompina eto anivon'ny faritra Diana, indrindra ny fomba fiasan'ireo veterinera izay ety an-toerana mba hantsakany sy andavany anatontosa sy ampiatra izay traike fazaraina eto ity atrikasa ity. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny tetikasa sy tosara ny atrikasa. Tetikasa izay ivatsiany ny vondrona Europeanina vola amin'ny alalan'ny FAO izay fampiarana ny politika paritry ny SADC ho fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana. Anisany tanjona iray izay ataon'ny SADC dia ny fiarovana ny biby izay misy amin'ny firenena tsirairay amin'ny mpikambana pays firenena izay mpikambana amin'ny SADC. Ny ateletika ny projet Stosara no ny financé azy izay projet ao amin'ny ministère-ny agriculture et pêche. Dia ny tanjona moa mazava ho azy ankoatran'izay tanjona tenako zay misy amin'ny tanjona goavana indrindra ao anatin'izy dia ny atolavatsika amin'ny marché izany hoe ny sehatry ny fivarotra na atao anaty zany na ny ivelany ny SADC. Notohizana avy hatrany tamin'ny fampiarana teny an-tsehatra ny fiofanana tamin'ny fangalana santionana singan'ireo biby fiompy ka tao antafy malama antana mitarana sy tao namaki no nanatanterana izany. Ny fiofanana izay nataonay teto dia tena nahafa-po ary nahaizana zavatra maro amin'ny lafin'ny fangalana singa amin'ny biby. Zany hoe voaka eto zany zahay mandeha makany amin'ny toerana tsirairay aby ka raha sendra trangana aretina tonga dia afaka mandray andraikitra ilay
vétérinaire nahazo fiofanana teto amin'ny fangalana singana prélèvement ary koa afaka miantoka ny fahatongavany ny prélèvement iny any amin'ny laboratoire zany mba ho singana prélèvement azo trandrahana tsara zany no tonga any. Misy ny fianarana en salle dia misy ny pratika izay natao na naka amin'ny prélèvement maro samihafa amin'ny biby maro isan-karazany dia misy ihany koa ny fanaovana autopsie. Tsara dia tsara ny fiofanana satria namerina ny fitadidiana tamin'ny fahalalana rehetra izay efa azo tany aloha ary mbola nafantarana zava-baovao ihany koa izay zavatra vaovao niseho taty aoriana. Aoriana ty fiofanana ity dia mihatsara kokoa ny asa eo anivon'ny tontolo ambanivohitra satria raha misy ny tranga mampiaya entina anara-maso ny fahasalaman'ny biby na entina hitsirihana ny hoe mbola tsy misy marina ve ny aretina izay mbola lazaina fa tsy misy eto Madagasikara dia maro zany ny mpisehatra afaka manatanteraka an'izany amin'izao fotoana izao satria ety fotony ety amin'ny faritra dia efa maro ny vétérinaire afaka manatanteraka an'izany zavatra izany. Dia isaorana indrindra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera sy ny mpiara-miasa nanatanteraka an'izao formation recyclage zao fa tena ahitana fivoarana eo amin'ny sehatry ny asa. Tafita ny avatra amin'ny ankapobeny hoy ny mpampiofana. Misy faritra 5 zany no mpiofana tonga eto amin'ny faritra renivohitry ny faritra Diana dia avy any Betsiboka, avy any Sofia, avy any Sava ary avy eto amin'ny faritry Diana miaraka amin'ny Boeny. Ny fizotrany ny fampiofanana dia nahafapo anay mpampiofana satria tena nilain'ireo mpiofana isan'isany avy any amin'ny faritra le satria efa elaela ihany koa no tsy nisy zany zao fampiofanana izao mavitrika ry zareo ary antenaina zany fa manomboka eto dia ny singa izay tonga any amin'ny laboratoire na ny prélèvement zany dia andeha araky ny tokony ho izy ary tsy hisy intsony ilay lazaina hoe inexploitable.